fantatsika aloha mbola tsy tonga any resaka fanehoana fifidianana teneny TFKM fa hoe fampihavanana nefa mbola antanina ny hevitry ny besinimaro fa raha hoe resaka fifidianana fanemorana ny tsy tonga teto androany angamba amin'ny betsaka tompoko ireo kandida zany efa manao fitetezam-paritra ahoana ny fahitanao an'izay fomban-javatra zany angambany tsisy mahagaga fa raha ny tena tokony izy moa zany dia ny tena le fotoana fampelezan-kevitra nefa ny namavisin'ny mpondreto fa raha resaka melo amin'ny fampelezan-kevitra na ny pré-campagne dia tsisy lalàna amin'ny fian'izany ka dia afaka manao daholo zany ny rehetra. Rovina zany ianao nanao an'ilay fomban-javatra le mitety faritra mialohan'ny campagne efa nanomboka zany tamin'ny fotoana izay mamety azy ary mbola anio an'izay koa. Inona no laharam-pahamehana zany ho an'ny mamavisoa? Laharam-pahamehana zany dia le ampahendry ny tsy ampahatra ny malagasy satria tena lalina loatra le fahantrany malagasy ka dia ahoana ny ialana izay vitanareo moa zany any vinam-piarahamoninay le izy fa izay no anisany aloha fa ny voalohany indrindra dia ny iverenantsika amin'ny firenena tandalàna sy tsara tantana.